Faly miarabanao namana mpitarika Alain Randriamalala na Zoky Alain manolotra andiam-pandaharana mikasika ny haitarika fampianarana fohy tsotra mazava mora piarina natao indrindra hanampy anao amin'ny fitariana sy anatraranao ro tanjona zay napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ko dia manasanao ary azoto anaraka izany. Dia faly miarabanao mpitarika namana manaraka an'izao fandaharana izao. Lohahevitra izay jerentsika dia ny hoe manome anareo fitariana manova. Isika dia miaina ao anaty tontolo izay misy fiovana marobe, miaina ao anaty tontolo izay misy fiovana haingana be, ary ao anaty tontolo izay misy fiovana mihasarotra be. Noho izany ny fahaiza-manao anankiray izay takiany izany tontolo iainantsika izany dia ny fahaizana mitarika ao anaty fiovana. Fahaizana mitarika ao anaty fiovana. Anaty baiboly ao ny zanak'Israely dia tena niatrika fiovana lehibe tokoa rehefa niala avy tany amin'ny tany Egipta nandeha nakany amin'ny tany Kanana. Izany fiovana izany tsy hoe fiovana toerana fotsiny hoe Egipta dia nakany Kanana. Tena fiovana lalipaka hatrany fotony mihitsy izy io, satria miala amin'ny maha andevo miroso amin'ny maha olonafaka, miala amin'ny maha mpivahiny miroso amin'ny maha tompon-tany. Ary izay tsy maintsy nilana mpitarika mahay, mitarika ao anaty fiovana. Mosesy io resahana io, nitarika azy ireo nandritra ny 400 taona tany anefitra, ary tsy avy hatrany dia hoe namatina tany Kanana izy ireo satria mbola tsy vonona ho amin'ny fiovana, fa tsy maintsy nandalo dingana maromaro ary ho tarafintsika vetivety hoe ahoana ny fomba nitarihan'i Mosesy azy ireo tao anatin'izany fiovana lehibe nahatrehany izany. Be dia be ny azo resahana, zavatra efatra no tiako ho tsarovanao androany. Naoviana naoviana ianao mitarika ao anaty fiovana, naoviana naoviana tonga ny fiovana. Ireto zavatra efatra ireto no mila tsaroanao dia ny hoe manoroa, miainoa, mifatoa, mandrosoa. Manoroa, miainoa, mifatoa, mandrosoa. Hojerentsika voalohany ary no hoe manoroha. Rehefa miatrika fiovana ny olona tarihanao dia tsarova fa misy fanontaniana maro be tonga ao anatin'izy ireo. Fanontaniana tahaka ny hoe nahoana no tsy maintsy miova, inona no tsy maintsy hovaina, raha oviana no hanao dingana vaovao. Be dia be ny fanontaniana ao dia ahoana no hiatrehana an'izany fiovana izany, dia inona no ahazo ao anatin'izany fiovana izany, inona no tombotsoa ao anatin'ny fiovana, inona no mety ho faty antoka amin'ity fiovana ity. Maro be toy izany ny fanontaniana miketriketrika ao anatin'ny lohany ao. Noho izany ianao izay mpitarika raha te ahomby dia tsy maintsy manoro azy ireo, mamaly izany fanontaniana izany, ary izay ilay hoe manoroha. Mosesy rehefa nitarika ny zanak'Israely tany anefitra dia nanoro azy ireo, nanome torolalana azy ireo ny amin'ny hoe ahoana moa izany fomba fiainana vaovao, inona no fiovana tsy maintsy ho hatrehina rehefa tonga any amin'izany tany Kanana izany. Ary ny bokin'ny Deutéronomie dia famerenana ireo torolalana marobe ireo hoe rehefa tonga any isika dia izao ny fomba fitafy, izao ny sakafo hohanina, izao no fomba amam-panao, fomba mpivavahana samihafa, ny fomba ny fiarahamonina vaovao izay iainan'izy ireo voatahiry ao anatin'izany bokin'ny Deutéronomie izany. Namako mpitarika, rehefa miatrika fiovana ianao dia tsy maintsy manoro, manoroha, manoroa an'ireo olona ireo, ireo olona izay tarihanao ireo, averimbereno izany fanoroana azy ireo izany ny amin'ny hoe nahoana no tsy maintsy miatrika ny fiovana, inona marina ity fiovana izay hatrehana ity, raha oviana no hanomboka izany fiovana izany, ary inona daholo ireo dingana samihafa izay tsy maintsy ho hatrehana ao anatin'izany fiovana izany. Ohatrinona na hoe inona no takiany izany fiovana izany amiko, hitondra inona amiko izany, ary inona no zava-baovao tsy maintsy hovaina amin'ny fomba fiasa, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba hampitana ireo zavatra maro samihafa hiatrehana an'izany fiovana izany. Ary izay ilay hoe manoroha. Ao anatin'ny fiovana dia manoro ianao, manoro matetika, tsy reraka manoro, manao izay hampahazava, ary arakaraka ny mampahazava an'ilay fiovana no ahafahan'ny olona mahita ny toerany sy izay tokony ho ataony eo anatrehan'izany fiovana izany. Voalohany izany dia hoe manoroha.
Ny faharoa dia hoe miaino. Ao anatin'ny fiovana dia tsy voatery hitovy ny toe-pon'ny olona izay tarihinao. Fa samy hafa be mihitsy ny toe-pon'ny olona rehefa miatrika fiovana izy. Ao ny matahotra, ao ny misalasala, ao ny entanimpo dia hoe ndao ary tonga dia vonona amin'ilay fiovana, ao ny matahotra, ao ny lasa manohitra mihitsy ary an'ilay fiovana. Noho izany, namako, mila miaino ianao. Mosesy, raha nitondra ny zanak'Israely, hitantsika fa tsy reraka mihitsy izy niaino. Matetika dia hitantsika manatona azy ireo zanak'Israely ireo, dia miaino azy ireo izy. Ary tena miaino tsara, ary tena miaino mifanetretena, ary tena miaino am-pitiavana. Ary namako, tarika ao anatin'ny fiovana, ny zava-dehibe mila hitan'ireo olona izay tarihanao dia ny hoe ny fahavononanao hiaino azy ireo. Manomeza fotoana, manomeza toerana, manomeza fomba ahafahanao miaino azy ireo, ka ahafahan'izy ireo manatona amin'ny fahatsorana, amin'ny fahasahiana, ka mitondra ilay toe-pony eo aminao. Namako mpitarika, miaino. Miaino izay lazainy aminao. Izay no maneho ny toe-pony. Matahotra aho tompoko, misalasala aho, tezitra aho, malahelo aho, tsy ekeko izany fiovana izany. Izany toe-po rehetra izany dia tsy misy diso izany, fa tena toe-po mitombona mihitsy izany ao anatin'ny fiatrehana fiovana. Noho izany, ianoy ny toe-pony. Fa ianoy koa izay tsy lazainy. Na izy tsy milaza aminao, ahoana ny hevitrao amin'ity fiovana ity? Tsy maninona io. Tena izay tokoa ve? Anjaranao mpitarika no miaino izay tsy lazainy. Ary misy arany hoe tsy hainy ambary, dia ianao koa miaino izay tsy hainy ambara. Ny tanjonao anatin'izany miaino izany, araka ny lazaiko teo, dia mametraka sehatra ahafahany rehetra manatona, mifampiaino, miaino, ka mampiala azy eo amin'izay toe-pony, irosony ao amin'izay toe-po tsaratsara kokoa, ambara-pahatongany hanaiky sy ho mpiara-miasa aminao ao anatin'ilay fiovana. Ny voalohany teo izany dia ny hoe manoro, fa ny faharoa dia ny hoe miaino, ary ny fahatelo dia ny hoe mifatoha. Mifatoha. Raha namako mpitarika, rehefa tonga ny fiovana, manomboka miova daholo izay zavatra rehetra jerena, ny fomba fanao, dia lasa misy fisalasalana lehibe ao anatin'ny olona izay tarihanao ireo. Ary eo indrindra ny mazava-dehibe an'ity hoe mifatoha ity. Afatohy amin'izay tsy miova ny olona tarihanao rehefa miatrika fiovana izy. Averiko any. Afatohy amin'izay tsy miova ireo olona tarihanao rehefa miatrika fiovana izy. Ny zanak'Israely rehefa tany anefitra, niomana ho amin'ny zavatra tena vaovao mbola tsy niainany mihitsy, dia nataon'Andriamanitra nisy foana ny fampatsiarovana azy hoe tsy miova kosa nefa Andriamanitra. Tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra, tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova ny fiarovanaN'Andriamanitra, tsy miova ny fitantanan'Andriamanitra. Ary izany dia naseho tamina marika teo amin'ny fandehanana makivaky ny efitra, dia nisy ny andriafo izay mampatsiaro azy hoe Andriamanitra miaro. Nisy ny androahona, Andriamanitra mitarika. Nisy ny fiaran'ny fanekena, mampatsiaro hoe Andriamanitra tsy miova, tsy miala amin'ny fampanantenana rehetra izay nataony. Andriamanitra ilay nitondra azy ireo namakivaky ny ranomasina mena, dia tsy miala amin'ny fanekena izay nataony. Nisy ny tehana izay mampatsiaro hoe tsy miova ny antson'Andriamanitra tamin'i Mosesy. Namako mpitarika, ianao koa rehefa miatrika fiovana, rehefa mitarika ny olona anatin'ny fiovana, afatohy amin'izay tsy miova ny saina sy ny fon'ny olona izay tarihinao. Afatohy amin'ny toetran'Andriamanitra izay tsy miova izy. Dia ireo voalaza teo hoe toetran'Andriamanitra fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Na miova ary ireo zavatra rehetra izao, tsy miova izany fitiavana izany. Afatohy amin'ny toetran'Andriamanitra izay tsy miova izy, dia ny Andriamanitra izay miay azy ireo mandrakariva, miaro azy ireo mandrakariva, manome ny toky sy ny fampanantenana mandrakariva. Afatohy amin'izay tsy miova dia ny iraka lehibe, na mandeha ary na miova ary ny zavatra maro manodidina, tsy miova ny iraka fa inona foana? Fanaovam-pianatra. Fanaovam-pianatra. Fitoriana ny filazantsara. Tsy miova izany. Ny fomba anaovana an'izany no miova, fa tsy miova izany iraka izany. Ka ny andraikitra ao hamampitarika anao anaty fiovana, dia mampifantoka ny olona amin'izany zavatra tsy miova izany. Tsy miova ny iraka, tsy miova ny tanjony, tsy miova ny antom-pisiana, tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny teniny, tsy miova ny fampanantenany, tsy miova ny fitiavany, maharitra mandrakizay izany. Ny voalohany dia ny hoe manoroha.
Ny faharoa dia ny hoe miainoa. Ny fahatelo mifatoa. Ary ny fahaefatra dia ny hoe mandrosoa. Mandrosoa. Ry namako mpitarika, zanak'Israely, rehefa niatrika fiovana, dia be dia be ny zavatra ny famaofao. Izao no hafatra lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hatrany am-piandohana dia ny hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary izay foana no nataon'i Mosesy teo anatrehany fiatrehana ireo zavatsarotra marobe tany anefitra, dia izao ny azo hoe mandrosontsika. Ny zanak'Israely sasany dia te hiverina tany Ezipta, na tsiaro ny tongolo ny Ezipta, na tsiaro ireo hena matsiro tao anaty vilany. Izany ny monomononana hoe aiza tany Ezipta izahay nanana hena, nihinan-kena matsiro tany Ezipta izahay, tsy nijaly tahaka an'izao, nisy fasana tany Ramaty ary izahay. Ry namako mpitarika, rehefa miatrika fiovana ianao, dia be dia be koa ny olona te hiembotra, te hiverina, na farafaratsiny te hijanona amin'izay efa nahazatra, amin'izay efa natao, izay efa fanao hatramin'izay, nahoana no hovaina. Izao lazao amin'ny olona izay tarihanao mba handroso. No zavatra marobe izay miseho eto amin'izao tontolo izao. Ny fiovana maro samihafa izay mitarika fahasarotana samihafa eo amin'ny fomba fitarihana, ry namako mpitarika, dia tsy tokony ho ampy hampijanona antsika na hampiembotra antsika. Fa mila mitarika amin'ny finoana ianao, mila mitarika amin'ny fahasahiana ianao tahaka an'izay nataon'i Mosesy, ka handroso hatrany hijery ireo iraka izay efa nandrahan'Andriamanitra antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa be dia be ny zavatra mbola miandry antsika tsirairay avy, noho izany mandroso isika. Aoka tsy hijanona amin'ny hoe inona ny vokatry ity fiovana ity, inona ny fahakiantoka amin'ity fiovana ity, inona ny fahasarotana amin'ity fiovana ity, fa aoka hijery hoe ity fiovana ity dia ararotina kosa mba hanovana ny fomba fanao mba hahazoana vokatra vaovao, hanovana ny fomba fanao mba hahazoana vokatra tsaratsara kokoa. Ka na inona anaran'io fiovana io, ary na inona ateraka izany fiovana izany, ny mpitarika mahay, ny mpitarika mahomby dia mijery hatrany hoe ahoana, inona no azo ararotina mba hitondra zavatra tsaratsara kokoa, inona no azo ararotina mba hitondra vokatra tsaratsara kokoa. Ry namako mpitarika, ireo izany ny zavatra efatra izay tsoahantsika amin'ny fomba izay nitarihan'i Mosesy ny zanak'Israely tany anefitra raha niatrika fiovana izy ireo. Ny voalohany dia ny hoe manoro. Manoro. Ataovy mazava amin'ny olona mandrakariva ny anton'ny fiovana, ny lalaka-leo anatin'ny fiovana, ny zavatra ho atrehana ao anatin'ny fiovana. Averimbereno matetika izany tahaka ny namerenan'i Mosesy azy tao amin'ny Deutéronomie. Faharoa dia ny hoe miaino. Ny mpitarika moa dia efa natao hiaino mandrakariva, fa indrindra ao anatin'ny fiovana dia voamaika ianao mila manokana fotoana bebe kokoa hiainona, ary hiainona am-pitiavana, hiainona amin'ny fanetretena tahaka nataon'i Mosesy niohaka tamin'ny tany izy rehefa tonga ny zanak'Israely, dia niohaka tamin'ny tany izy hiaino azy ireo. Dia tahaka izany koa no ataontsika mpitarika amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana, enoy ny olona, enoy izay lazainy, enoy izay tsy lazainy, enoy izay tsy hainy lazaina. Ny fahatelo teo dia ny hoe mifatoa. Mifatoa amin'izay tsy miova rehefa mitarika ao anaty fiovana. Tsy miova ny toetran'Andriamanitra, tsy miova ny iraka izay andrahan'Andriamanitra, izany no hifatohy. Ary ny fahaefatra, mandrosoa. Lazao amin'ny olona tarihanao mba handroso. Tsy maintsy hiatrika fahasarotana rehefa tonga ny fiovana. Sarotra ny mianatra zavatra vaovao, saingy izao araraotina ny fiovana, anaovana zavatra vaovao, ahazoana vokatra vaovao. Mankasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao izany dia tiavo, arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.